raha barao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny asarazy tamin'ny azana-bolana misy esy hatrany ifandalovana indraona any atsimo nosy vokatray dia maina hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny andro no izana zany dia misy hatrany ny mety ho fikoritanana mitoetra ho an'ny tapany atsimo sy atsimo atsinanany Madagasikara iny ny fandalovana rindraona misy esesy zay ho an'ny tapany atsimo atsinanana ihany koa dia mahazo vahana hatrany ny rivotra avy any atsinanana izay mety mitondra raona na orana malefaka indraindray ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny ny maripana kosa tsy dia misy ny fivoana goavana andrasana mandritry ny telo andro ho avy raha ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina manjaka ny zavona amin'ny ankapobeny ho an'ny antany Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany ary aorin'izay kosa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana kosa no mety ahitana orana tanivindraona vao maraina fa misava miandalana ihany moa izay ho an'ny morontsiraka avaratra sy avoany atsinanana kosa dia mandraona misy tokotoko ny andro ary mety somary atevina kokoa izay rahona izay vao maraina ho an'ny distrika Anambanja Ambilobe sy ny any Nosbe ny andro moa araka ny fandraisana teo dia ny masoandro no ibatoerana aoriny zavona ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mitohy hatrany ny orana tanivindraona na mety mbola hitoetra izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana ary mety hitatra ho an'ny fitovinany ary koa andrasana ihany koa izay ny alina ho an'ny distrika Anambanja sy Nosbe ary ny any Ambilobe mety ahitanan'izay ihany koa moa ny any Analalava mandraona ny andro ho an'ny faritra Laotra Mangoro ny faritra Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny faritra Moronmania sy Matsiatra Ambony ary koa ny any amin'ny faritra Ivatovavy mety ahitana tanivindraona ihany koa indraindray any amin'ny alina ano any ny ambony moa dia mandraona vitsy na mandraona misy tokotoko ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'ny andro ny rapitso alahady izay dia manodidina ny 5 degré Celsius eo ny maripana ao ambony indrindra ho an'ny avoatany zay ary 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany rehefa ny Madagasikara 20 ka hatramin'ny 4 degré Celsius fa ho an'ny faritra Betsiboka no mety ho tafiakatra hatramin'ny 10 degré Celsius izay maripana izay ny toetrany androntsika ho an'ny alatsinainy ny maraina dia mety hitoetra hatrany ny zavona ho an'ny tany Madagasikara ray manontolo fa aorin'ny zavona kosa amin'ny ankapobeny dia ny masoandro ny ibatoerana ny tolakandro kosa indray dia andrasana ny raona misy tokotoko azy na mety hitakovana indraindray ho an'ny faritra Vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanany avoatany torak'izay koa ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro mety ahitana tanivindraona ihany koa izany indraindray ny tendrony atsimo nosy ihany koa moa dia mety andraona ho an'ny tapakandro arivany alatsinainy izay ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany tsy dia misy ny fiovana satria dia 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 1 degré Celsius ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany koa dia 20 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana amin'izay andro ny alatsinainy izay ny talata kosa indray mbola maina tanteraka hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny andro fa mety isy kosa ny orana tanivindraona ho an'ny tendrony atsimo Madagasikara ny faritra Nosy ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Androy ary faritra atsimo atsinanana torak'izay koa ny any amin'ny faritra Fitovinany ary koa ny ilany atsinanana amin'ny faritra Iorombe ny tapakandro arivany talata izay ny maripana vovinavina kosa ao anatin'izay 4 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny faritra Atsinanana somary midina kosa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana satria dia manodidina ny 17 degré Celsius ny ambony indrindra vovinavina amin'izay andro ny talata izay ary 10 degré Celsius ny maripana ambony indrindra izay mitoetra hatrany any amin'ny faritra Betsiboka dia izay ny meteo tamin'ity an'io ty rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.